Mbola ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny hariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitro, Andriamanitray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, ho anao ny dera sy ny laza, ny voninahitra, ho anao ny fahalebiazana, ho anao ny fisandratana. Tompo, misaotra anao izay noho ny amin'izao sabotsy farany herinandro izao. Tsaronay nita ny tanànao tamin'ny herinandro lasa iny, namakivaky ny fiainanay, na ny tsiky na ny tomany dia teo foana ianao. Misaotra anao izay Tompo, fa mbola ampijoroanao mandraka ankehitriny vonona hiaino ny teny sy ny hafatra avy aminao. Koa mitenena ianao Tompo, fa miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny mofinaina ho antsika ry havako amin'ity sabotsy fa 9 volana Desambra taona 2022 ity dia hitantsika eo amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 4, ny 1 hatramin'ny 7 ihany. Jaona voalohany toko 4, ny 1 hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy, sady efa amin'izao tontolo izao sahady izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malalo amin'ny Tompo, hitantsika ny ambarany 2 manao hoe: ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. I Jaona apôstôly izay manoratra ity epistily ity ry havana dia isan'ireo epistily tratra antitra indrindra. Isan'ny epistily izay ela velona indrindra, namaraparana ny taonjato voalohany, izay taonjato tena feno ny fampianaran-diso, taonjato izay nampiroborobo fatratra ny mpampianatra sandoka. Ary eo anatrehan'izany indrindra no ilazan'ny apôstôly manao hoe: zaho toetra ny fanahy. Zaho natoetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra marina, fa misy mantsy ny fanahy avy amin'ny Satana, avy amin'ny devoly, izay antsoina koa aza hoe Antikristy. Ary eto dia manambara i Jaona fa ireo fanahy sandoka ireo tsy fanahy vao ho avy akory, tsy mampitandrina ny amin'ny zavatra ho avy any aoriana Jaona, fa milaza kosa fa efa tonga, efa eo amintsika, efa tonga eto amintsika, efa miasa manodidina antsika eto amin'izao tontolo izao sahady aza ireny fanahy mamitaka sy fanahy sandoka ireny. Araka izany, fepetra fototra ahafantarana ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra marina izy na tsia. Ny ambarany 2 manao hoe:
izay manaiky fa efa tonga tao amin'ny nofo Jesoa no avy amin'Andriamanitra. Andeha ary ry havana malala, ho jerentsika avy amin'izao mofinaina izao, ho tarafintsika fa ny maha Andriamanitra an Jesoa Kristy, ny maha Mesia an Jesoa Kristy, dia hitantsika fa izy izay feno fanetretena. Hoy ny voalaza hoe ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesoa Kristy. Fantatsika tsara fa isany iray izay maha Jesoa, maha Mesia an Jesoa ny fahatongavany ho nofo, fahatongavany olombelona tahaka atsika. I Jesoa Kristy dia manana ilay ambara hoe double nature, fa sady tena Andriamanitra izy no tena olombelona. Ity fahatongavan'i Jesoa ho nofo ity dia midika ho fanetretena, midika ho famangina ny zanak'olombelona, midika ho ihany koa fitoerana amin'ny toeran'ny zanak'olombelona, manetri-tena, miala amin'ny voninahiny, tonga amin'ny maha-olombelona azy. Mifanohatra indrindra zany amin'ny toetran'ny Satana. Raha toa ka feno fanetretena Jesoa Kristy, Andriamanitra maka ny endriky ny olombelona, mifanohatra amin'izany kosa ny Satana, izy lay te haka ny toeran'Andriamanitra, izy lay te hisandratra, izy lay te hieboebo, izy lay te hanapaka nefa tsy fahefany akory. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, fanetretena lalina tao amin'Andriamanitra no nahatongavan'i Jesoa Kristy olombelona, ary haintsika tsara fa tena fiainan'i Jesoa mihitsy zany fanetretena izany, hatramin'ny nahaterahany ka nahatonga azy teraka tany am-pihinanam-bilona. Ny fiainany andavanandro fa zanak'olona tsotra, tsy mba mirentirenty izy, na tamin'ny asa nataony dia feno fanetretena, nahatonga azy ny teny hoe tonga mba hanompo fa tsy mba ho tompona, ary na tamin'ny fahafatesany aza dia teny amin'ny hazo fijaliana natao tahaka ny olomeloka. Amin'izao vanim-potoana ny fankalazana ny Noely, ny Krismasy izao koa ry havana malala, no iantsoana antsika mpino, no iantsoana antsika kristiana hanaka izany toetran'ny Kristy feno fanetretena izany. Ka Noely fanetretena, Krismasy fanetretena no iainantsika ahafahantsika mifampijery, mifampitsinjo ireo izay tsy manana, ireo ory manjenjena, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, ilana ny fanetretentsika izany. Mamperitreritra tsy mampandiny tena ny fieboebon'izao tontolo izao ao anatin'ny vanim-potoana ny Noely, ka mampiasa ny loko mirentirenty sy ny jiro maro samihafa hitedavana ny voninahitra. Tsy miteny akory aho hoe tsy azo ampiasaina izany, fa te hilaza, te hiteny kosa fandrao, mila mitandrina itsika fandrao maka fanahy na maka toetra ny fanahin'ny Antikristy, izay te hisandratra, izay te ho ambony, te ho memboninaitra. Ny toetran'ny Kristy mantsy toetra feno fanetretena. Fa takaritsika avy amin'ilay teny ihany koa ry havana malala ilay hoe izay rehetra manaiky fa tonga avy tamin'ny nofo Jesoa Kristy no avy amin'Andriamanitra. Takaritsika avy amin'izany ihany koa ny maha izy azy an Jesoa Kristy, dia ilay izy izay tonga hamonjy izao tontolo izao. Jesoa Kristy tonga olombelona, Jesoa Kristy tonga nofo,
dia ilay Jesosy Kristy manakaiky ny fahoriany zao tontolo zao. Ilay Jesosy Kristy izay miditra antsehatra eo amin'ny fiainany zao tontolo izao. Jesosy Kristy mahita ny izay mahatery sy mampitaraina izao tontolo izao. Raha tsy tonga olombelona, raha tsy tonga nofo Jesosy Kristy dia tsy ahatsapa mihitsy ny fanaintainana sy ny ngidin'ny fiainany zanak'olombelona. Fa soa ihany tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy izy dia ho tsapany ny fanaintainana. Arak'izany, ny fanahy izay manaiky fa tonga nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra mahatakatra, fa Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy, tonga mandre ny fanaintainana, tonga manafaka ny fahoriana, tonga manafaka ny gejam-piainana izao tontolo izao. Mifanohatra amin'izany tanteraka ny fanahin'ny Antikristy, ny fanahin'izao tontolo izao. Ilay fanahin'ny Satana izay te hampijaly, te hangeja, ilay fanahy te ampitaintaina, ampitaraina, ilay fanahy mampahory, mifanohitra amin'ny fanahin'ny Kristy. Ravako malala ao amin'ny Tompo, afaka mibanjina isika amin'izao vanim-potoanany Noely izao, fa tonga Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao, tonga olona, tonga nofo Jesosy Kristy satria mahita ny fanaintainany zanak'olombelona izy. Naka ny toeran'ny zanak'olombelona izy hahatsapa ny zava-misy iainany zanak'olombelona. Ary tonga koa aza hanapaka ny gadran'ny Satana, hanapaka ny fatorana izay ampanaovan'ny Satana. Ny fivavahana ry havana malala dia fivavahana manafaka fa tsy mangeja. Ny fifandraisantsika amin'ny Tompo Jesosy, ilay tonga olombelona, dia fifandraisana mitondra fifaliana sy fiadanam-po ho antsika, fa tsy fifandraisana mampiferin'aina, tsy fifandraisana mampitaraina, tsy fifandraisana mangeja na mamatotra sanatria, ka ahatonga antsika hitaraina lava amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Mampandiny tena sao tsy fanavy amin'Andriamanitra izany. Mahatonga antsika hiferin'aina lava amin'ny fanompoanan'Andriamanitra ny rao tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra kosa, ilay fanahy avy amin'ny Kristy izay mitondra fanafahana, mitondra fifaliana sy fiadanam-po. Ravako malala ao amin'ny Tompo, maro ny fanahy ao anatin'ny fiangonana. Misy ny avy amin'Andriamanitra, misy ny fanahy sandoka izay toa mitarika sy misarika antsika amin'ny endrika ivelany, mirentirenty sy mihebohebo. Mila mandinika ny rao tsy avy amin'ny Kristy, tsy avy amin'Andriamanitra ireny. Mila mandinika isika tsy ny teniny fotsiny fa ny asany koa. Mila mandinika isika ny amin'ny fomba fisehony, ny rao tsy manahaka izay ampanaovan'i Kristy akory izy ireny. Arak'izany, zaho toetra ny fanahy hoy ny Soratra Masina, na avy amin'Andriamanitra na tsia, dia ho fantatsika rehefa tarafina ao amin'ny Jesosy Kristy tonga nofo tamin'izao tontolo izao izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra Rainay Masina sy tsara indrindro, misaotra anao izay nanaiko ho tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy, ilay tonga tamin'ny fanetretena, fa ilay tonga ihany koa hamonjy izao tontolo izao. Misaotra anao izay Jesosy fa afaka manahaka izany ny fiainanay mahandraka ankehitriny. Misaotra anao izahay fa afaka miantehitra aminao, ary misaotra anao nanomezanao fahazavan-tsaina, nanomezanao sivana ho anay hamantarana fa tsy hitsarana sanatria ny fanahy avy aminao na tsia. Ianao Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoana hiazona mandrakariva izay efa nomenao anay,
azahoanay mivelatra amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.